Atleta faharoa ampahafantarina aminao amin'ity androany ity dia miangaly ny taranja kickboxing tsy izany fa i Julien Rafaralahy izy no anisan'ny tanora indrindra matompon-daka ary nandrobaka naram-boninahitra maromaro zany na teto toerana na tany ivelany ihany koa. Efa nandrobaka izany naram-boninahitra tompon-daka eran-tany izany i Julien amin'ity taranja kickboxing ity. Tsara ihany koa mampafantatra antsika fa isan'ny masitsivana iray ny safidianana ireto atleta ireto dia ny mbola mahatanora azy ireo satria saiky manodidina eo amin'ny 20 taona eo avokoa ny salataonan'izy ireo afa-tsy erandimo zany mbola azon'izany hoe mbola zandriny indrindra amin'ireto atleta ireto ny tena afantarina aminao ary ny mikasika ny Julien. Rafaralahy Soa Julien mpiangaly ny taranja kickboxing 12 taona avy eo amin'ny klubany Sagesse no misy azy. Noho ny zava-bitany teo amin'ity taranja ity dia resy lahatra tamin'ny mpanao gazety eto amin'ny fandarana mahery ka isan'ireo atleta hotoloran'ny vondrona ma-TV trophée mahery izy. Raha ny momba ny Julien no tantaraina fofoy dia miainga tamin'ny fitarian'ny zokiny azy izy noho ny idirany teo amin'ity sehatra ity. Ny taona 7 sy 4 arivo izy no nanao kickboxing voalohany ary tsy mbola nanao aiady hafa afa-tsy ny kickboxing. Ny baolina kitra no taranja anankafizy ny talohany nanaovany ity taranja ity. Nitondra ny Julien tety firenena maro ny kickboxing toa ny Gabon, Hongrie, Macédoine, Maurice, La Réunion ary Brésil. Fahatsiarovana tsara ho azy ny fandrombahana ny naram-boninahitra mahatompon-daka eran-tany. Ningana tamin'ity taranja kickboxing ity mbola kely teo amin'ny 7 taona teo angamba no netombohany dia hatramin'izao 12 taona zao. Efa nieritreretra ve ianao hoe hanao kickboxing sa taranja hafa ny eritreretinao? Nahatonga nanao le kickboxing aloha ndalako nanao dia nitazona nanao dia nitarisiny dia izao nanao kickboxing zao. Fa inona no nataonao teo aloha? Nanao tara foot zany natao teo aloha. Baolina kitra. Fahitanao azy afaka miaraka ve zany kickboxing sy baolina kitra zany ianao no lalao azy? Afaka miaraka aloha zany amin'ny foot zany angalana le vovokaina fotsiny ny ilavana azy zany hoe fanalana azy zany le foot fa le kickboxing ny tena fiterana. Angalana vovokaina sy ny tany. Rehefa ao anatin'le taranja kickboxing inona ny tena manavanana anao rehefa le manao combat zany? Manavanana ny Julien andresaka izy zany anandresaka teknikana pied-point. Pied zany tena manavanana Julien. Inona ary ny azo lazaina hoe tanjon'ny Julien ao anatin'ity taranja ity? Hitondra avy ny kickboxing zany dia hitsana anatin'ny combat pro. Toy izao ireo zava-bitan'ny Julien nandritra ny nanaovany ity kickboxing ity. Vice champion d'Afrique tany Gabon tamin'ny taona 2024. Médaille d'or tamin'ny light contact tamin'ny coupe du monde tany Hongrie tamin'ny taona 2024. Médaille d'or tamin'ny semi contact coupe du monde tany Hongrie any ny taona 2024. Champion d'Afrique full contact teo amin'ny latsaky ny 90 kilao tamin'ny taona 2024 teto Madagasikara io. Medaly alimo amin'ny semi contact championnat du monde io tamin'ny taona 2024 tany Macédoine. Champion de Madagascar SCAD senior ny taona 12 ka hatramin'ny taona 13 Champion de Madagascar SCAD junior ny taona 12 ka hatramin'ny taona 13 Meilleur combattant toute catégorie confondue tamin'ny taona 12 Champion d'Afrique tamin'ny zone 4 ny taona 12 catégorie latsaky ny 750 kilao low kick ary nandresy ilay champion du monde Fabrice Bolok. 13 médaille d'or champion d'Afrique zone 4 tatsy amin'ny nosy Maurice low kick kosa indray io latsaky ny 10 kilao ary laharana voalohany tatsy amin'ny nosy La Réunion tamin'ny tournoi de l'Océan Indien.